izay miresaka aminao no izy zany loha hevitra zany no anasako anao mpitiavana indray am-pifaliana amin'ity fotoana ity ka dia manantena ny fiarantsika indray amin'izao fotoana izao. Am-pifaliana indray ry namako isany no iarabana antsika rehetrarehetra any amin'ny toerana izay misy anao any. Samy resy lahatra isika fa Andriamanitra fitiavana Andriamanitra ka nanome antsika indray ny fotoana mety mba ahafahantsika miaraka tahaka an'izao. Misaotra anao ihany koa mbola manana fanondavan-tena sy fanoloran-tena amin'ny fiarantsika tahaka an'izao. Irina mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo, ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankonanao. Andeha hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao fiaraha-mitinika ny ten'Andriamanitra izao. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotra anao indray izahay noho ny fitiavanao, noho ny fitantananao anay tsiraray avy ka tafahoana indray izahay amin'ny alala izao fandaharana izay efa mahazatra sy maminay loatra izao. Mamela ny heloka sy tsy fahatanterahanay ary eo ka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Ary ho tsy temponay Andriamanitra ny fanainao masina mba ampianatra anay ary ampitoetra ny teninao ka hivadika ho fampahirizanao anayny sy fiainanao anayny izany teninao izany. Amin'ara Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-mitinika amiko izao ten'Andriamanitra izao, mitohy hatrany ny resaka ny fanaovantsika tamin'ilay tantara ny ilay vehivavy Samaritanina sy Jesosy teo amin'ny fatsakana anankiray. Teo amin'ny andininy 540 no hodiniantsika indray ary sy nitohiny hatrany amin'ny andininy 520. Eo no hojerentsika indray amin'ity toe-javatra ity ka anehoantsika hoe inona no nataon'i Jesosy mba hanehoany amin'ity vehivavy ity fa fantany anie ny tsy ambaratelo izay miafina indrindra ao aminy. Inona no nataon'i Jesosy ary anatrehana izany toe-javatra izany, inona no navalin'ilay vehivavy. Zao no voalaza amin'ny andininy 540 sy katramin'ny 520. Fakitsika amin'ara Jesosy. Ho Jesosy taminy, andeha ary antsoa ivadinao ka makanesa aty. Raha vehivavy namaly ka anao taminy hoe tsy manambady aho. Ho Jesosy taminy, marina ihany zany nolazainao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ile toeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany. Hatreo aloha dia tena mazava tsara ny fomba nitondran'i Jesosy ny resaka mba hahafantaran'ilay vehivavy fa tsy miary anatrehan'Andriamanitra anie eo anatrehan'i Jesosy anie ny tsy ambaratelo ny tsirairay avy. Tamin'ny omaly dia niresaka tsika hoe toa nisy tanana tsy hitan'ny maso namadika ny takila-piainan'ilay vehivavy ka nahatonga niariary teo anatrehan'i Jesosy ny tsy ambaratelo izay nyezany kobonina mandrakizay. Eto dia notantarain'i Jesosy, nolazain'i Jesosy ny zavatra mitranga teo amin'ity vehivavy ity. Izao no voalaza le teny amin'ny andininy 540. Ho raha vehivavy taminy, tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Tena resy lahatra ilay vehivavy, niaiky ilay vehivavy fa mpaminany Jesosy. Mahalala ny miafina Jesosy. Kanefa teo anatrehan'izany toe-javatra izany dia mbola niezaka niala indray ilay vehivavy amin'ny toe-javatra hafa ka toa nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy mikasika ny fifanandrinana ara-pivavahana teo amin'ny Jiosy sy Samaritanina indray izy. Zany hoe ny resaka moa ny toerana izay tokony hivavahana. Zao no voalaza eo amin'ny andininy 20 hoy ilay vehivavy. Ny razantsika ny hivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. Io anisan'ny olana nisy teo amin'ny Samaritanina sy ny Jiosy, satria ny Samaritana dia nieritreritra fa iray razana amin'ny Jiosy, fa ny Jiosy kosa tsy nanaiky an'izany. Tsy manaiky an'izany zahay ozy ny Jiosy. Fa ny Samaritana mantsy dia lasa ny fifangaroana jentilisa sy Jiosy ary tsy nanaiky
an'izany ny jiosy. Dia hoy Jesosy taminy 1:20, raha vehivavy mino ahy fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no ivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Dia tarika an'ity vehivavy ity Jesosy ny amin'ny fivavahana izay tokony hivavahana. Nambaran Jesosy taminy fa tsy malala izay ivavahany Samaritana. Zavatra antranga mantsy, zavatra tokony fantatsika fa ny fivavahana, ny fitambarana fivavahana Judaisme sy ny fanao jentilisa mantsy ny fivavahan'ny Samaritana nedy aoka fantatsika tsara fa nanan'Andriamanitra hafa izay nivavahana nanompo sampy ireo mponina atao Samarita amin'izay fotoana izay. Ny jiosy kosa dia mivavaka tamin'ilay Andriamanitra izay nampalala ny tenany ary izay fahamarina manan-danja izay no tiany Jesosy isarihana ny sain'ilay vehivavy Samaritana. Tsy maningotra amin'ny toerana izay tsy akory ny fiankohofana amin'ilay Andriamanitra marina. Tsy nilainy Jesosy akory ny fifanankalozan-kevitra mikasika ny toerana tokony hivavahana sy ny tsy tokony hivavahana, satria Andriamanitra dia fanahy. Dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana izay rehetra maniry tia hivavaka aminy. Noho izany nikely ilay vehivavy io fahamarinana izay nambaran Jesosy io. Ary nafinaritra vonona ny andre nioatra noho izany fahamarinana izany ity vehivavy ity. Ry mpiara-midinika amiko, izany no etaeta ny olona dia ahazo famonjena. Manahoana ny mba etaetako, manahoana ny etaetantsika, manahoana ny etaetanao, manoloana ny fitiavan Jesosy, ny fanirian'Andriamanitra amonjy atsika tsirairay avy. So ny voalaza eo amin'ny andininy manaraka, amin'ny andininy 5:20 sy ny manaraka. Hoy raha vavavy taminy, fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Mahafinaritra izany fahitan'ilay vehivavy Samaritana izany mikasika ny Kristy. Hay fantany fa i Kristy ilay Mesia dia afaka manambara ny zavatra rehetra, fa tsy fantany hoe iza eo anoloan'ny vehivavy io. Dia nivantany Jesosy ny resaka eo amin'ny 5:20. Hoy Jesosy taminy, izao izay miresaka aminao no izy. Zany hafaliana. Io andalan-teny io ihany no amin'ny filazantsara efatra no milaza nanambaran Jesosy mazava amin'ny olona anankiray ny mahamesia ny tenany. Io no andininy anankiray ao anaty soratra masina izay nilazany Jesosy ny tenany fa izy no Mesia, izy ilay Kristy. Nilaza izany izy. Tsy teo anoloan'ny vahoaka marobe, tsy teo ny olona manan-kaja, fa tamina vehivavy Samaritana izay tsy voatona anarana. Teo natrehany vehivavy anankiray izay azo lazaina hoe ratsy fitondraony tena. Teo amin'ny fatsakan'i Jakoba. Ny zavatra nisy mantsy, tena nahalianan'i Jesosy ity fanahy manirery izay mahatsiaro tafasaraka amin'ny be sy ny maro ity. Ry mpiara-midinika amiko, fantatra Jesosy ianao tsirairay avy, ary tiany koa ianao isambatan'olona mba ho toloran'i Jesosy ny famonjena. Tsy natolotra ho an'ny daholobe amin'ny fitambaram-be ny famonjena, fa atolotra ho an'ny isambatan'olona raha manaiky ny isambatan'olona. Nambaran Jesosy ny mahamesia azy tamin'ity vehivavy anankiray ity. Nambarany taminy ny tsy ambarahantelon'ilay vehivavy. Nambarany Jesosy tamin'ity vehivavy ity fa izy ilay Mesia. Teo moa Jesosy hoe izaho izay miresaka aminao no izy. Ilay mpiara-mianatra amiko, hiatrika tontolo andro ianao androany, tiako ny ampahery anao fa tsisy miafina amin'ny Jesosy ny mombanao. Tsy hoe akory anala-baraka anao ny tanjon'i Jesosy, tsy hoe akory mahamenatra antsika ny fahafantarana Jesosy ny momba antsika, fa ny hanampy antsika mba hahatonga antsika ho amin'ny famonjena ny tanjony izay ataon'i Kristy amintsika. Ka dia raha hiatrika izao tontolo andro izao anao, dia ingene mba ho amintsika mandrakariva ilay teny manao hoe izao izay miresaka aminao no izy, ka hiara-dalana aminao Jesosy mandritra ity tontolo andro
itika de ny tompo anio hombanao indray ka izany fanambarany Jesosy ny amin'ny tenany zany aoka mpahiry anao fa manana Messia mitantana ny fiainanao indray ianao amin'ity androany ity iaraka hivavaka isika. Andriamanitra zarainay izay ny an-danitra misotranao izay noho ny fitiavana sy ny famindram-ponao ka nahafahanao nianatra ny teninao indray, nahafahany nahalala ny fanambarana izay nataonao fa ianao lay Messia izay vonona ny hamonjy anay. Ianao ilay mahafantatra ny miafina, ianao ilay mahafantatra ny tsy ambaratelon'ny fiainanay, dia mahafantatra ihany koa ny fomba hamonjena anay. Inty izay Andriamanitra vonona anaiky fa ianao no ho Messia anay. Dia mitahiany koa ny mpiara-mitinika amiko, mitahi ny mpiaino rehetra ka raha hiatrika ny tontolo andro izahay. Dia ao koa tontolo andro tsy andehananay irery fa ho tontolo andro kosa izay iarahanay aminao. Dia nivavaka tononona sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristo.